Miarahaba ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao raha ny sary azy tamin'ny zana-bolana araka ny hitantsika amin'ny sary izao dia efa manomboka miala tsikelikely ny rahona ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara ankoatry ny tapany avaratra atsinanan'ny nosy iny. Midika izay fa miha-malefaka ihany koa ny tsioka avy any atsimo atsinanana ary tombanana atao anatin'ny roa andro avy dia mbola izay tsiokan'ny varatra izay malefaka izay hatrany no mandrafitry ny toetry ny androntsika manoloana izany ny verina mazovana indray ny zavona vao maraina ho any afovoantany ary ny atoandro kosa indray dia ny masoandro misaika hivatoerana kokoa ankoatry ny any amin'ny tapany avaratra atsinanan'ny nosy izay misy hatrany ny orana malefaka indraindray. Ny maripana ihany koa dia somary misy fiakarana kely aloha ny maripana atao anatin'ny 3 andro na 4 andro avy eo fa misy fidinana kosa izany any amin'ny tapany faharoa amin'ny herinandro satria dia tombanana miverina mahazovana tanteraka ny tsiokan'ny varatra aza any amin'ny tapany faharoa amin'ny herinandro. Toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso vao maraina misy ny zavona ho an'ny atotanin'ny Madagasikara indrindra ho an'ny afovoantany sy ny tapany atsimo atsinanan'ny nosy mitohy hatrany ny orana tarivindraona na orana malefaka amin'ny atoato ny faritra Zavasy Ambatsoa ary ny faritra Analanjorofo ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro ho an'ny rapiso tolakandro mbola mitohy hatrany ny orana malefaka amin'ny atoato ny faritra Zavasy Ambatsoa ary ny faritra Analanjorofo izay mety mitatra hatrany amin'ny tapany avaratra amin'ny faritra atsinanana izany. Ny ambiny kosa indray dia ny masoandro no hibatoerana kokoa raha ny maripahana voavinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay dia mety manodidina ny 20 degré celsius eo ny maripahana ho an'ny rapiso ho an'ny afovoantany ary manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy mahery ny 30 degré celsius izany ho an'ny ilany andrefa Madagasikara izay mety mahatratra hatrany amin'ny 5 na 4 degré celsius eo ho an'ny atitany avaratra andrefan'ny Madagasikara. Ny toetry ny androntsika ho an'ny talata kosa indray dia mbola misy hatrany zavona ho an'ny afovoantany sy ny tapany atsimo atsinanan'ny Madagasikara mitohy ihany koa ny orana malefaka amin'ny atoato ho an'ny faritra Zava Ambatsoa sy ny faritra Analanjorofo. Ny ambiny moa dia maina tanteraka ny andro aorian'ny zavona ihany koa dia miverina maina ny andro amin'ireo toerana izay mety ahitana an'izay. Ny maripana voavinavina amin'izay andro ny talata izay mety ho tafiakatra 20 degré celsius ny ambony indrindra ho an'ny afovoantany ary 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy. Ny any amin'ny ilany andrefana 20 ka hatramin'ny 430 degré celsius ny maripana amin'izay andro ny talata izay. Ho an'ny alarobia misy ny rindraona izay andrasana mety handalo any atsimon'ny Madagasikara ka andrasana araka izany orana tandrivondraona vitsy ho an'ny faritra Androya sy ny tapany atsimon'ny faritra atsimo andrefana. Mitohy kosa ny zavona ho an'ny atotanin'ny Madagasikara iray manontolo indrindra ho an'ny afovoantany sy ny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny. Ny any amin'ny tapany avaratra atsinanana moa misy hatrany orana malefaka amin'ny atoato izay mety toetra hatrany eo amin'ny faritra Zava Ambatsoa sy ny faritra atsinanana. Ny ambiny kosa indray dia hibatoerana hatrany ny masoandro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alarobia izay misy fidinana ny maripana ary misongadina kokoa izany ho an'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara izay tombanana mahatratra hatrany amin'ny 20 degré celsius ny mety maripana ambony indrindra vinavinaina amin'izay andro ny alarobia izay raha toka miakatra kosa izany ho an'ny faritra sisa toy ny afovoantany sy tsiraka atsinanana ny nosy rehetra iny toy izay ihany koa ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara izay manodidina ny 30 degré celsius ny maripana andrasana amin'izay andro ny alarobia izay hatrany dia izay indray ny meteo tamin'ity an'ity raha fisindray fotoana manaraka veloma tompoko.